Miarabana tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny saratra tamin'ny azanabolana tamin'ity an'ity ary ny mety firafitry ny toetrany androntsika ihany koa mandritry ny herinandro vaovao amin'ny ankapobeny dia mitoetra any amin'ny tapany avaratry Madagascar ny zone de convergence intertropicale izay manome vana ny rotsakorana amin'iny tapany avaratry iny ary mety misy fiatraikany ihany koa amin'ny toetrany andro indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra avoany andrefany Madagascar ny ambiny dia tsy maro toerana ihany koa ny abaka amin'ny beny satria dia misy ny raona izay hitantsika mitoetra ato amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy raha ny mety firafitry ny toetrany androntsika mandritry ny herinandro vokatr'izay dia mbola mitoetra hatrany na mazivana hatrany izay tsioka avy any andrefana miaraka amin'ilay zone de convergence intertropicale zay ho an'ny tapany avaratry Madagascar ary mitoy ihany koa ny orana ho an'ny ilany andrefany Madagascar iny fa ao anatin'ny 3 andro avy na 2 andro kosa indray dia tombanana omaina ny andro raha ho an'ny avoatany sy ny faritra tsinanana mandritry ny 2 andro na 3 andro avy zay fa amin'ny ankapobeny mety miverina izay orana izay saika manerana nosy any amin'ny faraparany herinandro ny mety fiforonana rivodoza dia misy ny fahatrandro ratsy anankiroa izay arahamaso amin'izao fotoana izao amin'ny voalohany amin'izany moa ny ato amin'ny lakan-drano Mozambika izay manalavitra ny morontsiraky ny faritry melaka arahamaso tanteraka ny fisian'izy io izay manambana ny tapany avaratra andrefany Madagascar iny atao anatin'ny 2 andro na 4 andro avy hitantsika eo ihany moa ny mety io fivoaran'izay fa raha amin'ny fotoana ifampiresana aloha dia mbola ambany ny herintsika mety hivadiany ho rivodoza fa ny ato amin'ny ranomasimbe indianina ihany koa dia misy an'ity tangondraona izay manakaiky ny morontsiraka ny faritry sava izay arahimaso ihany koa ary atao anatin'ny 3 andro avy ihany koa dia tombanana mety hitomby hery izy io ary mety hivadika eo rivodoza fa na izany na zany dia tsy manambana na tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro mivantana eto amin'ny nosy kosa nefa ny fisiny satria dia mikisaka mianatsimo atsinana raha ny vinavina tamin'ity androany ity ary manambana ny nosy rahavavy la Réunion sy Maurice manoloana izay rehetrarehetra izay dia entana hatrany ny ponina anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro sy ny mety ho fivoaran'ireo fahatrany ratsy izay arahamaso ireo fa manoloana na noho ny fisian'izay ZCT any amin'ny tapany avaratry Madagascar izay dia mitoy hatrany ny orana ary mety manatombo kokoa izay rotsakorana izay ka misy ny fampitandremana noho ny avetsahana rotsakorana ho an'ny faritra avaratra tsinanana sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy iny voakasika an'izany moa ny faritra loatra mangory sy Ambatsoa ary ny district Nantala Andapa Efandrina avaratra Mandritsara Andilamena ho an'ny Rapitso izay zany hoe fampitandremana miloko mavo fampitandremana miloko maitso kosa ho an'ny district any Nosy Be Ambanja sy ny any Analalava ireo rehetra ireo dia mety hitranga atao anatin'ny 420 ora sy ny any amin'ny andron'ny talata moa izany ka ny rotsakorana andrasana ao anatin'izay dia 50 ka hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora entana hatrany araka izany ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika izay fampitandreman'izay mba anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa tokony hisoroana ny loza mety ho ateraka izay indrindra moa ny fiakaran'ny rano ny fitsahan'ny tany sy ny mety vokadratsy ateraky ny abetsahany izay rotsakorana izay fa izay ny mahakasikasika an'iny idirantsika amin'ny sipriany ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny Rapitso vao maraina dia misy ny orana ho an'ny faritra tsinanany Madagascar manomboka any amin'ny faritry fitovinany izany ka hatrany amin'ny faritra Sava indrindra moa ny tapany avaratra amin'ny faritra Sava mety hitana orana tanivodraona ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofia sy Diana mandraona ny andro ho an'ny faritra Nalamanga Bongola Vitasy sy Vakinakaratra ary ny atan'ny faritry Menabe sy ny ilany refana amin'ny faritra Moromania mety hitana tanivodraona ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritry Menabe vao maraina be ny ambiny moa dia ny masoandro no mety hivatoerana na hifandibiasa ny raona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro ho an'ny Rapitso tolakandro misy ny orana izay mety ho raikotroka ho an'ny faritry Diana Sava sy ny faritra Sofia Ambatsoa Lanjirofo ny faritra Laotra Mangoro ary ny faritra Tsinanana misy ny orana tandrivindraona mety hitoetra ihany koa ny faritra Nalamanga sy ny faritry Bongola Vitasy Vakinakaratra ny any amin'ny faritry Menabe sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny tapany atsimo atsinanana kosa dia mandraondraona ny andro torak'izay koa ny any amin'ny faritry Boeny sy Melaky ary Betsiboka ny any amin'ny tendrony atsimo moa dia maina tanteraka na anjakany masoandro ny maripahana vinavina amin'izay andron'ny Rapitso izay 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny
3 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny faritra andrefany nosy moa dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripahana vovinavina amin'izay andro ny rapitso alatsinainy izay. Ny talata misy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratry Madagasikara voakasika an'izay faritra Dianasy ny faritra Savafa ny tandrifondraona kosa dia somary mikisaka any amin'ny tapany avaratra andrefana sy ny faritra voany andrefany Madagasikara iny no tena ahitana azy mety ahitana an'izay ihany koa moa ny atan'ny faritra atsimo andrefana fa raha ny vinavina dia mety ho maina ny andro ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanana iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Analanjorofo zany ka hatrany amin'ny faritra Anosy. Ny maripahana vinavina amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana izay ahitana fiakarana moa izany ho an'ny faritra atsimo Madagasikara torak'izay koa ny any amin'ny ilany andrefany nosy 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripahana andrasana amin'izay andro ny talata izay. Ny alarobia misy hatrany ny orana ho an'ny faritra avaratra izay mety arahina kotroka moa izany faritra Dianasy Avasy ny faritra Sofia. Misy ihany koa ny tandrifondraona ho an'ny faritra Melaky ary ny faritra Menabe sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana. Mety ahitana an'izay ihany koa ny ilany andrefany avoatany, ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra atsinanana kosa indray dia tombanana ho maina ary koa ny any amin'ny tendrony atsinon'ny nosy izay mety andrahona visy na andrahona misy tokotoko. Ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 3 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana tsy izay misy ny fivana goavana 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripahana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko.